Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabatsika afaka manalatratra ity talata 10 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina valahatra antsika anio dia ny salamo faraky amby telopolo. Salamo faraky amby telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo. Salamo faraky amby telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahavalo. Anaran'i Jesosy. Jehovah ianao no ialofako aoka tsy homenatra akory mandrakizay aho. Fonjeo amin'ny fahamarinanao aho. Ahatongolanao amiko ny sofinao fangana monjy aho. Aoka ho vatolampiko fiarovana mafy ianao sy batery fiarovana amonjena. Fa arambatoko sy batery fiarovana ho ahy ianao. Ary noho ny anaranao no hitondranao sy hitarianao ahy. Anafaka ahy amin'ny fandrika ratsy izay nafeniny amandriana ianao. Fa ianao no fiarovana mafy ho ahy. Eo an-tananao no atolotro ny fanahiko fa efa nanavitra ianao. Jehovah Andriamanitra ny fahamarinana. Halako izay mivavaka amin'ny sampy, fa Jehovah kosa no hidikiko. Ifaly sy ravoravo amin'ny famindramponao fa nahita ny fahantrako ianao, ka nahafantatra ny fahorian'ny fanahiko. Ary tsy mba nangeja teo an-tanan'ny fahavalo fa efa nampitoetra ny tongotro eo amin'ny malalaka ianao. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefako ity salamo izay nataon'i Davida ity dia salamo maneho lafin-javatra manokana momba n'izay ataon'Andriamanitra ho antsika ao anatin'ny zavatra manahirana, zavatsarotra na zavatra sedraina no ny antsony. Ity salamo raika amby telopolo izay lava dia lava ity dia mizara andiny maromaro ka anehoany fa ilay Andriamanitra dia Andriamanitra mahagaga. Andriamanitra mahafantatra ny ataony. Tsy hoe mifidy ny olona sy mametraka ny olona na manositra ny olona na miantso ny olona na amin'izay heverino mapety azy ihany Andriamanitra. Fa izao koa misy zavatra betsaka ataon'Andriamanitra amin'ireny amin'ny olona izay antsony Andriamanitra. Dia eto ary afaka malala raha toa ka tojo zavatsarotra ilay mpanompon'Andriamanitra, ny fiangonana, ny fianakaviana, ny firenena, manoloana izany fijogoana vavolombelona izany dia misy zavatra manokana ataon'Andriamanitra. Misy zavatra telo na efatra no asehony ity andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ity momba izay ataon'Andriamanitra ao antsika fiangonana, ao antsika mpino, ao anatin'izany zavatra sedraina vokatry ny antso ny tsony ny tompo antsika izany. Ny voalohany indrindra dia izao miaino Andriamanitra. Andriamanitra dia manaiky hiaino. Zay mahatonga ilay mpanao salamo manao hoe aoka ianao hangila tsofina. Andriamanitra izay asehon'ny mpanao salama dia Andriamanitra miaino. Ny mpanao salama dia mandrakariva maneho an'Andriamanitra tahaka ny olombelona. Ataontsika hoe anthropomorphisme de Dieu. Lany hoe ilay Andriamanitra dia maneho ny tenany tahaka ny olombelona ny eo ny mpanao salama azy. Manatsofina, manamaso, manatanana, manana fo sy ny sisa rehetra, manambava. Ary dia eto dia manana endrika manokana Andriamanitra ka manana sofina hoentina miaino antsika izy. Ny sarany eo ny mpanao salamo zany, ilay Andriamanitra izay tompontsika dia afaka manaraka ny antso antsika dia miaino izy. Mangila tsofina izy. Tahaka ny ray miaino ny zanany. Afaka malala zava-dehibe zany. Ny ananantsika fanoloran-tena ahatsiarovana fa rehefa ao anatin'ny ady sarotra isika, rehefa ao anatin'ny zava-manahirana isika, rehefa ao anatin'ny ataontsika hoe olana ara-panahy isika na dia ara-panahy, dia mangila tsofin'Andriamanitra miaino antsika. Miaino mitaraina antsika vokatry ilay lalana hitondran'Andriamanitra. Fa ny faharoa izay asehon'ny ty mpanao salamo ty rehefa koa malala asehon'ny Davida zany dia hoy izy manao hoe arambatoko sy batery fiarovana ho ahy ianao. Zany hoe ilay Andriamanitra dia miaino fa izao koa miaro. Andriamanitra miaro ny mpanompony.
miaro ny olona anantsoiny ary izay fiarovanaandriamanitra izay rehefa antsoinao andriamanitra de miaino anao izy ary miaro izy amin'ny fahavalo. Ndray mantsy rehefa malala misy fotoana angentsika atsapahantsika hoe misy fety, misy fotoana na de mitaraina amin'andriamanitra sika de misy fotoana metra-pahantanina hoe tompo mamaly ve ianao, tsika mpanao salamo zany, teny mpanao salamo zany, fa asehonyity salama ataon'i Davida fa zao manankiaro atsika koa andriamanitra, batery fiarovana. Ny ataon'andriamanitra amintsika ve miaino izy, fa izao koa miaro izy, miaro atsika izy. Fa ny fahatelo rehefa koa malala zay ateo asehon'ny mpanao salamo de manavitra izy fa efa nanavitra ahy ianao, efa nividy ahy ianao, na efa niantoka ahy ianao, na efa nisolo ahy ianao. Zany rehetra ny teny hoe nanavitra, zany hoe tsy hoe miaro fotsiny andriamanitra fa misy fotoana angentsika mienjery na de eo aza ny fiezahantsika ny fiarovan'andriamanitra de zao miaro andriamanitra mazava ho azy, fa zao koa misy fotoana mietraketrahan'ny olona ihany ny fiainatsika sy mba ny hafa ihany ny fiainatsika dia ny mpanao salamo de manazava manao hoe manavotra andriamanitra, manavotra andriamanitra. Ina dikan'izany? Manavotra atsika andriamanitra, tsy mamela atsika ho resy ao anatin'ny vahavalo izy, tsy mamely atsika ho irery izy zany, tsy hoe miaro ihany izy fa izao koa rehefa tena tonga ny fotoana atsapatsika hoe aiza very azy zany andriamanitra de manongila tsofiny izy ka manaiky anavitra. Hoy izy maka tamin'ny zanak'Israely Exode toko fahatelo, reko ny fahorian'ny oloko any Egypta de indro irahiko ianao anavotra azy, anafaka azy, hoy izy tamin'ny Mosesy. Rehavako malala, inona ny nataon'andriamanitra ao atsika? Inona ny ataon'andriamanitra atsika ao anatin'ny ady sarotra vokatry ny fanoloran-tena na ny antsona ny mahampino? Miaro, fa manavitra koa izy. Ary ny fahaefatra rehavako malala de laindiny ny fahavalo manao hoe mampitoetra ny tongotra eo amin'ny malalaka ianao, zany hoe mampijoro ahy vavolombelona ianao, mampijoro ahy ianao rehefa avotanao, rehefa votan'andriamanitra de zao ajorony ho vavolombelona, hajorony ho vavolombelona. Hita miariary izay fandresena izay hoe tsy avotan'andriamanitra ihany, tsy arovan'andriamanitra ihany fa misy dikany ny anton'ilay hoe miaino ange andriamanitra, matoa andriamanitra niaino anao, matoa andriamanitra nanavitra anao, matoa andriamanitra niaro anao de zao ampijoro anao vavolombelona izy. Zay le hoe fa ny tongotro ajoronao eo amin'ny malalaka ho tazan'izay rehetra manodidina, fa na inona mafy ny zavatra lalovina de zao mahajoro ny mpanomponao. Ny loha hevitry ty volana aogositra afaka malala mofinaina de ny hoe miorina tsara amin'ny asa tsara. Zay le fijoroana vavolombelona. Andriamanitra miaro atsika, andriamanitra miaino ny sentin'ny fotsika, andriamanitra mamonjy atsika de zao tokony miorina amin'ny asa tsara isika. Ny fiafaran'ny fitahin'andriamanitra sy ny famonjen'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika rehefa malala de miafara mandrakariva amin'ny fanomezam-boninahitra an'andriamanitra, miafara mandrakariva amin'ny fijoroana vavolombelona, tsy miafara mandrakariva amin'ny fitantarana ny hoe niaro andriamanitra tsy zay ihany, ny hoe nanavitra andriamanitra tsy zay ihany, fa miafara amin'ny fiariarian'ny voninahitra andriamanitra. Ary zay ry havana nantona amin'jen'andriamanitra atsika, hiariarian'ny voninahitra andriamanitra. Zay nge mahatonga atsika mpino hoe manome voninahitra andriamanitra am'izay rehetra atao e. Ndray mantsy ny olona mieritreritra mandrakariva ny fivavahana kristianina hoe fivavahana hoe resy satria maty tao amin'ny hazo fijaliany Jesoa nalevina, fa zao rehefa koa malala ny fahafatesan'ny tompo tao amin'ny hazo fijaliana tsy faharesena mihitsy fa voninahitra andriamanitra, voninahitra andriamanitra namonjy atsika, tsy enatra ao an'andriamanitra mihitsy ny famonjenantsika tao amin'ny hazo fijaliana, efa mitondra ny fahotantsika tao amin'ny hazo fijaliany Jesoa, efa noentin'i Jesoa ny enatra rehetra, fa izao niariary ny voninahitra andriamanitra tamin'andresen'ny fahafatesana ho atsika. Zany rehefa koa malala
miorena tsara amin'ny tompo azy. Raha toa ka mety misy zavatra sedraina tsy indraindray na matetika na maharitra amin'ny fanompona ny tompo, dia tokony hampiorina antsika tsara amin'ny voninahitr'Andriamanitra zany. Matoki fa efa niainanao Andriamanitra, mahereza fa izao patery fiarovanao anao izy, mino fa mpanavitra anao izy ary mandehana mijoro vavolombelona fa ampiorina sy hamafy ny tongotrao ho toy ny an'ny dieravavy izy. Ivavaka sika ravako malala. Tompo, misaotra anao zahay fa Andriamanitra be famindrampo ianao, ka rehefa tojo zavatsarotra na zava-manahirana izahay de enao tsy miova. Batery fiarovanao anay, miaino ny sentiny fonay ary mamonjy anay ao anatin'ny sarotra mba hampijoro vavolombelona anay. Ampioreno ny fononao zay tompo, azavelanao erikerika, azavelanao iova ny fononay, fa ampioreno ny fononay tompo. Betsaka ny mandrirotra ny fanoloran-tenana hiala amin'izao tontolo zao, saingy ianao manazava aminay fa miaino ny sentiny fonay fiangonana, miaino ny sentiny fonay izy tokantrano. Vavaka izay tompo an'ireo marary, vavaka izay an'ireo mpianatra izay ao anatin'ny fiomanana amin'ny fanadinana, mivavaka izay ho an'ireo izay ray aman-dreny mikarakara ny andavanandro sy ny famelomana ny ankohonany, vavaka izay ho an'ny fiangonanao, mety misy ny mandalo ady am-panahy, misy ny mandalo ady sarotra, de ampahirizy ireny tompo fa miaino ianao, miaro ianao, manavitra ianao ary mandrakotra ny voninahitrao amin'ny fiainan'ny mpanomponao ianao. De terizo ny asa metsirary avy ho fanomezam-boninahitra anao, raha izanaka fanahy masina. Amen.